fanadinana BEPC nanomboka androany adina EPS ho an'ny teto Antananarivo. Commune Antananarivo renivohitra tsy jerena loko politika misokatra ho an'ny rehetra ny varavarana metrana tanjona iomonana ho ny BDS. Député Neve Raoldine voasambotra noho ny antony tsy fantatra ny sabotsy alina teo tazomina ny fiadanana. Aratsinainy efatra mena amby roapolo amby roa arivo falitafaraka aminao indray tombo kilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasana mampanajana sy ampitiavana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany ny farana ny volana janoary lasa teo ny fotoam-piasan'ny antenimieran'do olona anomboka rampitso ivory samirery ary andany lalàna ireo solombavam-bahoaka no mafesin'ireo député fa tsy mipetraka olana ny fiasan'ny antenimieram-pirenena samirery efa voafaritra ny lalàna raha teo izany raha ny fanazavana entiny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara amintsika izao. Mijany eo anivony antenimieram-pirenena ny fandaniana ireo tolo-dalàna rehefa olaniana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana tsy vao izao fa efa nisy ny tranga tsy nananana antenimieran-doolona ho Madagasikara tany aloha ho ny solombavam-bahoaka avitra Andriamosa. Dia fotoana izao iverenanay Andoharano ametrahanay sy ny fanamarina toerana amin'ny andraikitra sahanay. Raha antsika malala fa nefa nanolotra ny PGE teto amin'ny antenimieram-pirenena rehefa tonga Prime Ministre lehibe gouvernemanta fa amin'ny fanatanterahana azy indray zany tsika izao ka andalo eo aminay ireo département ministériel tsirairay avy mahakasika ny ministera tantaniny sy ny zavatra izay andrasan'ny vahoaka aminy. Faharoa mahakasika manontany ianao mahakasika ny tsy fisian'ny Sénat marina tokoa fa efa tapitra ny mandahan'ny Sénat rehefa tsy misy tsony parlementaire tsony eo anivony antenimieran-doolona dia manao ny asany zany ny antenimieram-pirenena. Janona ho asan'ny antenimieram-pirenena satria tsisy tsony zany acte andrasana ka isy fankatoavana any amin'ny antenimieran-doolona na andrasana ny avian'ny antenimieran-doolona fa dia mijanona eto amin'ny antenimieram-pirenena ny tolo-dalàna na volavolan-dalàna. Araka ny voalazany lalam-panorenana sy ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC dia manana fahefana feno handray fanapahan-kevitra ny antenimieram-pirenena izay manana ny teny farany amin'ireo raharaha lehibe. Ny mahasamy hafa dia ny fotoana sy ny fomba natanterahana izany ho kosa ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany Antananarivo. Ny antenimieram-pirenena izay tompony teny farana ihany koa raha ohatra nisy ny tsy fitoviana raha mbola nisy ny Sénat ny teneny koa ny antenimieran-doolona dia nampivezivezy eo izay lalàna izay diniana raha misy ny tsy fitovi-kevitra dia natam'izany ara dia tompony teny farany hatrany ny antenimieram-pirenena. Inona ny mety hasamafy azy? Mety hasamihafy azy fotsiny dia fohifohy zany ny fotoana andiniana an'izay lalàna izay. Zay ihany angambany dia fa namafisy moa iaho teo namafisy ny HCC ny tsy jatsy miteny akory hoe tsy ilana fa ny hoe mapety na dia ny antenimieram-pirenena fotsiny ara no manapaka satria efa androm-panjakana anankiray feno ny antenimieram-pirenena afaka manapaka mampandany izany lalàna amin'ny feniteti-bola asympantsina na ny elefery izany. Anisan'ny lahara-pahamehana hodinian'ireo député mandritra ny fivoriana ara-potoana izay anomboka rampitso ny mikasika ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina izay mitaky fandiniana lalina eo koa ny fanainganana voamera manokana ndinika ny mise en accusation na ny fanenjehana ny filoha teo aloha araka ny dingana ara-dalàna. Fa ny zavatra anankiray anisan'ny mino fa anisan'ny hodiniana ary tokony hodiniana dia mahakasika ny fanomezana lalana fandaniana izay notanterahany solombavam-bahoaka fandaniana na tsy ny fandefasana ny raharaha fitatana ny filoha teo aloha ampiakarana izany any amin'ny fitsarana avy na ny HCJ satria misy moa ny commission ny mise en accusation na ny mamea lalana zany ny atonivony antenimieram-pirenena ny andefasana ny raharaha eny amin'ny fitsarana dia mino fa izay raharaha anankiray izay ihany koa dia anisan'ny horesahana ary andraisan'ny solombavam-bahoaka fanapahan-kevitra ary manantena fa andrainy andraiky ny manoloana izany solombavam-bahoaka rehetra 380 eto amin'ny antenimieram-pirenena.
tokony asainga nio komisiona vao hitsangan'io mba hiantohana ny mangarahara sy ny fahamarina toerana amin'ny fisotry ny fanadiadiana kasaina tao ho ihany ny fanazavana adidin'ny solombavam-bahoaka raha teo izany ho izy nanamafy fidiny défiance na ny filaza azy ny filoha teo aloha André Rajoelina ny solombavam-bahoaka maro anitsy tato amin'ny antemera-pirenena dia mihena fa tokony tohizany amin'izay lalan'izay ny fahafahana fanomezana lalana andefasana ny raharaha eny amin'ny fitsarana avo ny fitantanana ny filoha teo aloha sy ny mpiara-miasa tamin'ny rehetra na iza satria tsy olo-tokana no nahavita n'ireny zavatra rehetra fampahoriana fanaovana tantera fadrakotra ny arem-pirenena fitantanana tsy nandeha araka ny tokony fa nygaboraraka sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana takina ary takiny ny vahoaka izany hoe fivoahan'ny marina mba hivoahan'ny marina dia tokony ho alefa tokony hifidy ny solombavam-bahoaka ny amin'ny hoe anaiky anomeny lalana andefasana ny raharaha makasika amin'ny fitantanan'ny fitondrana teo aloha isan'ny nahazo-kiana mafy ny antenimieram-pirenena tao arian'ny fivoahan'ny tatitry ny fitsarana misanany konty fotoan'izao anarenana ny lesoka ho ny solombavam-bahoaka avitra andriamosa ka raha tena manohana ny fanavaozana tokoa ny maro anisy eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia tsy tokony isy fahatarana ny fikarakarana sy ny fanatanterana ireo raharaha ireo hoy ny filoha-lefitra eto amin'ny faritany Antananarivo. Mijanona eny amin'ny antenimieram-pirenena izay mbola tsy naray fampahafantarana ofisialy avy amin'ny fitsarana ny antenimieram-pirenena mikasika ny fisamborana ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Rendrena Soloniaiko izay nanamarika fa mbola tsy nesorina tamin'ny député ny boriboritany fahadimy ny zo tsy azo enjehina voasambotra tamin'ny farany herinandro teo teny Analamahintsy ity solombavam-bahoaka ny Irmara ity ary nentiny ny fiadanana raha ny fanazavany tato-baovao ny Narcisse Karaza sarotry rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Voasambotra ny sabotsy alina teo teny Analamahintsy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Irmara Naivo Raholdina ary nentina teny fiadanana akambola eny hatramin'ny fotoana nanoratana natao fanadiadiana tsy fantatra ny antony isamborana azy raha ny vaovao nilaza ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany fa mbola tsy naharay taratasy avy amin'ny fitsarana teo anivon'ity androm-panjakana ity mikasika io fisamborana io solombavam-bahoaka feno ary misitraka feno ny izoma solombavam-bahoaka azy Naivo Raholdina raha ny fanazavana ihany tsy mbola nesorina taminy ihany koa ny zo tsy azo enjehina na ny immunité parlementaire ho ihany ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Hatreto zany azoko ambara amin'ny vahoaka malagasy fa mbola tsy nandray taratasy avy amin'ny fitsarana izay atao amin'ny antenimieram-pirenena dia mazava ho azy fa mbola tsisy fitsarana azo atao ny andriamato honorable Raholdina zany mandraka ny afantarinay inona marina ny zavatra miseo anatin'izay zavatra fa tsy mety misy taratasy mazava tsara avy any amin'ny sy fitsarana manazava an'ireo dia mivory amin'izay izahay birao maharitra mandinika an'izay dia mivote amin'izay na nesorana na tsy nesorana an'izay immunité parlementaire azy. Nilaza ho tsy mahafantatra ny fisamborana ny solombavam-bahoaka Raholdina koa ny filoha-lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena nambara ny faniantso ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tenany saingy tsy nahazo valy ny mahafapo niatrika fandidiana tany ivelany ny député Raholdina ary nikasany hanatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany izay hanomboka rahampitso kanjo izao voasambotra izao hoy ny fanazavana. Ka ny fiverenany dia heverina hoe manana zo feno izy mahasolombavam-bahoaka azy rehefa tapitra izany fitsaboana nataony zany satria raha mahafantatra fa isokatra raha teo ihany koa ny fivoriana ara-potoa ny solombavam-bahoaka fa eny moa zahay ny fisamborana azy dia mbola tsy manana vaovao mazava sy matotra ary marina mikasika an'izany raha tsy ahivina isan'ireo solombavam-bahoaka tsy nitsitsy fitenenana ho fanohanany ny fitondrana teo aloha Ingia Raholdina enina amby valopolo ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Irmara eo anivon'ny antenimieram-pirenena nesorina tamin'ny roa tamin'izy ireo dia Marie Michel Saondra Armalala sy Augustin Andriamananoro ny zo tsy azo enjehina na ny immunité parlementaire hatreto mbola nisitraka io zo tsy azo enjehana io sy ny mahasolombavam-bahoaka azy Naivo Raholdina andrasana araka izany ny fanambarana ofisialy momba ny antony isamborana ity solombavam-bahoaka ity izay isan'ireo tsy nipoitra intsony teny anivon'ny antenimieram-pirenena akoatra ny Lanto Rakotomanga atao anatin'ny enimbolana niova ny fitantanana ny firenena.
Makasika ny fialam-pirenena izay isy mila mitandrina ny fitondrana fanavaozana manoloana ny fizarana vola sy fitaovana mandritra ny fitetezam-paritra ataony tsy azo ekena mantsy hoy pasteur Edouard Tsarame raha sanatria everina ny fomba fanaona ny fitondrana teo aloha mila mijoro ny ministera ny fitantanam-bola manazava ny loharano hipirany ireo volan-tapitrisany zaraina amin'ireo toerana maro tao anatiny andro maromaro zao hoy ny faneho-kevitra eo mifandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sariny mbola avatsara. Roapolo tapitrisary ary isapokotany ho an'ireo fokotany efapolo mahery tao Toliara enina amby fitopolo amby zato tapitrisary ary tolo-botsitra tany Faratsio ny farany herinandro teo miampy ireo menaka koveta bodofotsy sy ny maro hafa no zaraina tany Ambohimiarivo Antsirabe faharoa andraikitry ny ministera ny fitantanam-bola ny manazava amin'ny vahoaka ny loharanom-bola sy ny fomba fampiasan'izany mba hisorohana ny aya sy ny resabe mety hipoitra sy efa mipoitra amin'izao fotoana manoloana ireo fizarana fanampiana sy vola ataon'ny filohan'ny fanavaozana mandritra ireo fitetezam-paritra ataony hoy ny mpanao politika pasteur Edouard Tsarame ilaina ny fanazavana sy ny tatitra mazava mikasika ny famoaham-bola sy ny fitsinjarana ataon'ny mpitondra hoy ny fanamafisana tsy misy olana ny fanomezana fanampiana ho an'ny mponina saingy tokony ho voafehy sy araka ny fitsipika entitra izany mba tsy hitarika amin'ny fiviliana amin'ny lalana tsy tokony izorana. Misy ministère de finance tsika misy fitantanana manokana koa ny présidence tokony hazava zany le satria tsika zay taketsika ny mankarahara tokony hamoaka zany finance hoe reo vola zarainy mpitondra fanjakana reo dia vola avy amin'ny alalan'ny zao na vola avy amin'ny souverain satria tsika mahatra manakely souverain dia azo filohampirenena ampiasaina dia tokony hazava izy manjary miayany olona hoe zay mahatonga ny ankizy mpianatra mitako hoe fa manina ny olona reny zarana vola fa nypoursinay tsy azo dia lasa voizin'ny olona amin'ny zavatra hafa izy fa tokony hazava tokony atao mankarahara le fitantanana tsy misy maharatsy ny fanomezana tsy misy maharatsy ny fizarana satria tsy asa malagasy tsika ina moa ny olana amin'izany hoe malagasy mahazo fa ataovy mazava fotsiny. Tsy tokony hiverina amin'ireo fomba fanao teo aloha izay hanimba ny ravitra sy ny toe-tsaina ny fitondrana ankehitriny ary tsy tokony ho fitaovana enti-manao politika ny fizarana vola sy ny fitaovana fa tokony hifantoka amin'ny fizarana foto-kevitra. Fanaovana politika diso aosa raha ohatra ka hoe andeha hanao ny zavatra ny fanao teo aloha zay efa natonga ny olona nakahala ny fitondrana teo aloha dia mbola verina dia fanaovana politika diso zay tia hita amin'izay hoe mpitondra fanantenana ankehitriny hoe hitra amin'izay lala diso zay za mba manentana fotsiny hoe mpanohana ahy ny tenenako andremo le retsy ary andremo le retsy ary andremo le retsy mba tsy vorenatsika ny zavatra nataony teo aloha. Ankoatra izay nitondra nyity mpanao politika ity teny ihany koa ny mikasika ny fisamborana ny solombavambahoaka Raoldina mampimetra mpanotaniana hoy izy ny fanavakavahana misy amin'ny fanenjehana sy ny fanesorana ireo solombavambahoaka mpialadita amin'ny fitondrana teo aloha no mafisiny fa mila atao mahitsy tsara ny lalàna ampiasaina amin'ny fanesorana ireo solombavambahoaka. Ny fanontaniana mipetraka dia voizin'ny olona maro entseroa hoe fa maninona no isina fanavahana lay fisamborana ary ny sasana ary tonga dia mahitsy mihitsy ny fiteny hoe fa maninona ny olona vito Antananarivo ihany no samborana fa misy TGV koa le avy any faritra fa maninona ny tsy voasambotra le TGV avy any faritra fa le mpanohana ny fitondrana teo aloha avy eto Antananarivo ihany no samborana iarahantsika mahita koa nefa fa raha solombavambahoaka no resahana zany dia fa maninona ny solombavambahoaka avy any amin'ny faritra ihany koa no nesorina tsy solombavambahoaka fa le solombavambahoaka eto Antananarivo tsy nesorina satria nesorina le tinoka nesorina le amady nesorina le prinsia nesorina le avy any amin'ny faritra daholo le nesorina fa tsy misy avy eto Antananarivo nefa nesorina naray azy. Anisan'ny fanaparam-pahefana ny fampisehoana basy ampahibe maso sy ny maro hafa nataon'ny solombavambahoaka io nandritra ny fitondrana teo aloha angatahana kosa nefa ny anaovana fanambarana amin'ny vahoaka malagasy ny antony ny samborana azy hoy ihany pasteur Edouard Tsarame.
Fa tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo ny tsenan'omby Anosilava sy ny tsenabe mampireo amin'ny komina ambanivohitry Faratsio. Sehatra ampiroboroboana ny mpiompy ao an-toerana fa indrindra anamafisana ny toe-karena eny fotony. Nanome voninahitra ny lanonana tany an-toerana tompon'andraikitra Isanjo Kajy notariny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika izay miantso ny vahoaka ny Faratsio. Hitazona sy anamafy ny firaisan-kina efa nasehon'izy ireo tamin'ny fanoherana ny tsirariny ahafana mampandroso ny distrika ny Faratsio sy ny faritra Vakina Karatra. Nanamafy izany ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Faratsio fa ho avadika fampandrosoana avokoa izay rehetra niainana tao an-toerana fanadidinana taon'ny Tahiriana. Andrakina ny fiveloman'ny mponina sy ny toe-karena eny fotony fiompiana omby izay mampalaza ny distrika ny Faratsio. Dingana iray lehibe ampiroboroboana izany fisokafan'ny tsenan'omby ao Anosilava izay manana omby 7,500 miparitaka manerana ireo fokontany 80 mandrafitra ity distrika ity. Ankoatra ny fanatsarana ny fidiram-bola ny komina, entina andaminana ny fivezivezen'ny omby eto Faratsio ny tsenan'omby hoy ny ministry ny fiompiny. Tsy atao toerana fivarotana fotsiny araka izany ny tsena fa sehatra ampitomboana ny lanjan'ny vokatra sy ananganana ho avy maharitra ho an'ny mpiompy sy ny taranaka. Hanatsara ny fidiram-bolan'ny komina, anampy amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby sy ny fanajana ny feno tsara fahasalamana. Ho fampiarana ny lalàna amin'ny feno fivezivezena ny fifanankalozana ara-barotra eo amin'ny sehatry ny omby. Arak'izany, manomboka izao dia eny amin'ny tsenan'omby avokoa no atao ny fivarotan'omby rehetra. Izao no atao dia mba hanatratrarana ny fanamby izay apetraky ny ministera dia ny hoe fiompiana moderna, fidiram-bola maharitra ho an'ny mpiompy, loharano-karena ho an'ny firenena. Koa miantso antsika rehetra tompon'andraikitra Isanjo-Kajy izay mpiantsehatra eo amin'ny tsenan'omby io mba samy hikolokolo sy aro izany. Hiara-iasa amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotr'asa omena ny vahoaka etony. Isan'ireo distrika tsy nisy nijery Faratsio hatramin'izay ary mbola misedra olana amin'ny lafiny maro izay teny hankina ny fiainan'ny mponina toy ny lalana famoham-bokatra ka manahirana ireo tantsaha ho ny solombavam-bahoaka ao an-toerana. Niaina politika ihany koa i Faratsio nandritra ny fotoam-pifidianana ka avadika fampandrosoana izany manomboka izao ho ny fanamafisany. Ankoatra izay, fanambogoavana ary napetraka ny fampivoarana ny fiainam-ponina eny ambanivohitra ka namafisana sy anatanterahana ireo asa mipaka amin'ireo tantsaha izay mandrafitra ny distrika ny Faratsio. Lalana ny tena olana ao anatin'ity distrika Faratsio ity ary zay lalana ny tena komina izay tsy ahafahany vokatra mivoaka, tsy ahafahan'ireo tantsaha ireo mamokatra satria lasa sakany izany miasa hitazanao ngambany avy eny ambony Angidibe eny fa tena mamboly mamokatra ny distrika ny Faratsio fa tsy nisy nitondra, tsy nisy nijery hatramin'izay fa ankehitriny dia tonga dia amintsika ny fanavaozana, tonga dia amintsika ny fanavaozana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ka dia mino sy manantentsika rehetra fa fotoana izao andao iray iny, andao iombona, andao amin'ny tanana amin'izany fanavaozana fijerena ny tontolo ambanivohitra izany satria manan-karena manana an'izany atao hoe vahoaka miasa mamboly izany distrika ny Faratsio izany. Ikika mahavaivay ny aina ny vahoaka ny distrika ny Faratsio tamin'izany fifidianana solombavam-bahoaka izany. Marina izany sa tsy marina? Andao avaditsika ho fampandrosoana ho amin'ny Madagasikara ary hitodika dia Faratsio no masina izao tontolo izao amin'ny fijerena ny tontolo ambanivohitra fanampianana antsika vahoaka tantsaha ary indrindra amokatritsika fa tsy hanafatra intsony ary izany distrika Faratsio izany dia ho sangany eto anaty faritra Vakina Karatra fa tsy ho rambony. Verina olaram-pamiaina amin'ny fampandrosoana ny distrika ny fahavitany lalana izay nanaovan'ny solombavam-bahoaka antso ho ny filohan'ny fanavaozana ka nanomezany vola 770 amin'ny 100 tapitrisa ariary anohizana ny fanamboaran-dalana ao an-toerana izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Miantso ny vahoaka ny Faratsio hitazona sy anamafy ny firaisan-kina efa nasehony tamin'ny fanoherana ny tsirariny ahafana mampandroso ny distrika ny Faratsio sy ny faritra Vakina Karatra ihany koa ny tenany. Tadidiko izy io 770 tapitrisa ariary omeko andriamatao solombavam-bahoaka misy nofokena amin'ny tampihavanana ajanoko amin'ny andriamatao solombavam-bahoaka eo mba hanamasahantsika n'izao fety izao raha inambarinareo atao loka, raha isotronareo mba asiana mamimamy aminy. Vola 20 tapitrisa ariary mifankatiavatsika malagasy tamin'ny fifidianana zay mety tadidinareo e le fiaraisan-kinanareo tamin'iny ino koa
firaisan-kina tokony ataonareo ampandrosoana ny ty distrika ny faratsiny ty sy nyvakinatara mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fiainam-pony eto faratsio ka antonana tanterana ny tsena be mampiray nahitany ireo trano eva maro nampiranten'ireo vokatra maro samihafa izay aritra efatrandro eo ihany koa ny fisokafa ny tsenan'omby raha tsaifina manana tsenan'omby telo ny distrika ny faratsio toy ny ao an-tsapany mahazo ny vinanony atsimo miandrarivo ary ny ampiray eo anosilava izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo iverina eto Antananarivo isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mila manitsy ny fotom-pisainana ny rehetra no volavolaina sy no zarazaraina tamin'ny efitra tsy mitovy sy loko politika mantso isika hoy ny filohan'ny delegaciona manokana eto Antananarivo androany raha niona tamin'ireo fikambanana mpanao ringoby sy ny fikambanana samihafa avy eny amin'ny faritra iva manerana ireo fokotany 2020 androany tsy misy fijerena loko politika intsony manomboka izao fa misokatra ho an'ny rehetra ny fiara-miasa sy ny varavarany komina amin'ny fitetiavana sy fikatsana tombotsoa iraisana ampandrosoana ny tanàna ho ny fanamafisana na velom-boly ny rehetra ny fiaonana tamin'ny PDS androany izay natsapan'izy ireo ny dingana makany amin'ny fanavaozana sy fanovana fanadihadiana eo amin'ny sary ny artanjana rehefa ny anatan'aty fizarazarana famotena sy teritery ary antsonjay maro lafy ireo fikambanana samihafa sy ireo mpanao ringby eto Antananarivo renivohitra afaka nitondra ny marary azy ireo teo anatria ny filohan'ny delegaciona manokana izy ireo androany samy namoaka ny heviny sy ny hetahita ny rehetra nahitretra ny fiaonana ary nitondra ny sosikevitra natsarana ny fitantanana ny tanàna dingana voalohany tsy maintsy apetraka eto amin'ny tanàna na Antananarivo izy ireo ny fiovana amin'ny fomba fanao tsy nety teo aloha sy ny fotom-pisainana voalohany indrindra aloha dia samy mitovy hevitra daholo isahay reto fa dia tanjona voalohany dia fiaraha-miasa aminao ahoana le atao mampandrosoa Antananarivo ity mety manana eritreretina ihany koa izahay satria raha mahita fa ny 80% tanora amin'izao dia tsy anasa ary tena sahirana raha iteny aminao izahay miaoasa ny resaka mety sahirana ihany ianao kanefa tokony mahazo jerena ihany koa hoe sao dia izay ihany koa mampandrosoa ty tanàna ty fahasan'ny tanora sy tsy misy ny asa tao dia ny zavatra anankiray mapetsaka eto dia zao izy zao ny atao hoe lohabary andasy afahantsika mifampiresaka afahantsika mifampidinika amin'izay rehetra maeritreretinao raha miasa aminay izahay kovonina raha tena tsy tokony hitolona tsony fa matsiaro hoe maiza ty Antananarivo ty maiza ty Madagasikara ty mahita ny tsindrasolena ary tsy nananeritreritra misy izy reny fa hoe tapakasotromanana fa rehetratraveratsindrazy hoe dimy amby roapolo taona mifoana fa tsy napozo fa misy fiandohana dia misy ny farana zay tsy mampanompo zay tsy mampiavy fa miandry manajana sy sazanay fa tsy fandraisana tsy hoe fandraisana andraiky tao hoe amin'ny hery anao tsy manery mabavy zava-dehibe ny fisokafana amin'ny rehetra eo ny fanamafisana betsaka ireo ny laza azy fa mahavita zavatra tamin'ny fitantanana ny tanàna saingy tsy sapasady amin'izao fipetrahany PDS izao ny dingana makany amin'ny fanavaozana sy ny fanovana ary ankehitriny zay dia miseho amin'ny fahanginana tanteraka ny mpisahanay tsy ampisahanay ny mazava eto amin'ity tanàna Antananarivo ity betsaka nefa nilaza azy fa navita zavatra betsaka nilaza azy fa efa nanao zavatra ary betsaka nefa nitoerinay ny zavatra nataony kanefa moa be noho ny vity zay tamin'izany ora sy fotoana izany mino zay androany fa misy fahazavana ho tonga ho an'ny tanàna Antananarivo satria izao ny mazava misy no mijoro ary tamin'ny fahazavana no nijoroanay tamin'ny fahamarinana no nisamborana anay tamin'ny fahamarinana no nanaovana atsojay anay sy fotoana mahery lasa zay ary efatra ambin'ny folo taona neretanay mafy sy ny mandidy androany zay dia afaka mampiseho malalaka na ara-kevitra na ara-tsaina raha misy ampandrosoana Antananarivo satria nanaitra ny saina ihany koa ny fisehon'ireo mpanao ringby sy ny fifolana nataon'izy ireo nanoloana ireo herisetra nataony nandritra ny hetsika fotsy ka namitehana fananan'olona tsy entina nanaovana fandrobana fa mifototra amin'ny fanabeazana maolona ny ringby ho ny fanazavana miantefany amin'ny fitsarana araka izany ny antso amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ireo ny opefy sadaikatra dia malahelo dia menatra ny tena eo anivon'ireny zavatra miseho tamin'ny fanombanan'ny tobilin'ny dadanavary manambe ka tondrany namana eo anivon'ny tontolon'ny ringby fifonana malahelo satria tsy mpandroba zany tsy inona ny tokony ilaina anatin'ny tontolon'ny ringby fa araka ny tariketanay fa maty dia hoe fanabeazana mamatotra zay no tariketanay nefa dia misy an'ireny miopef reny efa mifona moa izy anjara ny fitsarana no manana azy le matoa izy mifona dia meloko izy zany fa ny azy zany ny zavatra mampalahelo sy mampanana anazy dia hoe hifony ianao nefa mbola hitady tatana
mety azo ekena ve zay zavatra izay mila manitsy ny fotom-pisaina ny rehetra izay novolavolaina sy nozarazaraina tamin'ny hevitra tsy nitovy sy loko politika ho ny filohan'ny délégationna manokana eto Antananarivo. Nanamafy ny tenany fa tsy misy fijerena loko politika manomboka izao fa misokatra ho an'ny rehetra ny fiara-miasa sy ny varavaran'ny komina amin'ny fitediavana sy fikatsana ny tombotsoa iombonana ampandrosoana ny tanàna ho ny fanamafisana. Fotom-pisainana mihitsy no nisy tantana naniba atsika miaraka avy zao indrindra raha tsy resaka momba ny tsika mpikatroka amin'ny lalao olimpia atao fitaovana foantsika tamin'ny zavatra misy teto amin'ny firenena. Tsy io zay sary zay intsony ny votaratra ny mpanao rugby fa hoe mpanao rugby tia tanànany tia mpiara-belaminy miara-mandroso amin'ny tanànany zay angamba ny raha tsika fa tsy hoe satria mijery atoko politika aza metrehatra raha tsisy arabique stricte re zany tsy mijery atoko politika intsony fa hoe Madagasikara iraisana Antananarivo iraisana ery daholo ny rehetrarehetra eto amin'ity Antananarivo ity na avy any atsimo na avy any andrefa na avy any avaratra na avy any atsinanana eto amin'ity renivohitry Madagasikara ity andaontsika fametana anarina Antananarivo misokatra midanadana varavara commune urbaine Antananarivo rehefa misy sosikevitra misy viatikevitra avy any aminareo tolokevitra indrindra avy any aminareo aza misala raha ohatra ka mahasoa tanàna dia tsy sarasara mihitsy amin'ny fanekena an'izany. Nanamafy araka izany ny rotonta fahavonina iara-iasa sy fanohana amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Lafimbavao hafa kosa indray mitohy ny tolona ho fiarovana ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara sehatra iray everina ho andriankina ny demokrasia. Etsika maro no nanamarina ny fahalalany asa fanaovan-gazety atao anaty ny herinandro ho an'ny omaly dia nisy ny fametrahana fehizam-boninkazo nanoloana ny tsangam-bato tetsy Analakely. Tao ihany koa ny fankasitrahana ireo mpanao gazety anjatony. Nandritra ny fanamariana ny telome omaly nanamafy ny ministra fahazo fototry ny olom-pirenena ny mahazo vaovao marina sy maro lafy ka mitaky famatorana sy andraikitra avy amin'ny mpanao gazety izany na dia maro azy ireo fanampy atrehana. Narcisse Karazafy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsiprimo-baovao. Mbola ao anatin'ny ady sy ny ezaka ho fiarovana ny fahalalany asa fanaovan-gazety Madagasikara amin'izao fotoan'izao isan'ny fototra iorenan'ny demokrasia ny fahalalany asa fanaovan-gazety raha te hampanjaka ny demokrasia anaty firenena iray dia mila omena vahana io sehatra io maro anefa ireo fanamby atrehan'ny mpanao gazety malagasy isan'ireny ohatra ny fivelomany raha ny fantatra mantsy dia misy amin'ireo mpanao gazety no tsy mandray akory ny karama farany ambany voafaritra ny lalàna. Anisan'ny tandrosika ihany koa ny ataontsika hoe famaritana tanteraka hoe inona ny mpanao gazety inona ny influenceur inona ny créateur de contenu sy ny maro samihafa anisan'ny izay kotiatsika ary jerena manokana zany hoe mba manahoana ny karaman'ny mpanao gazety zay anisan'ny pina indrindra ny any amin'ny sehatra tsy miankina satria raha oharina amin'ireo firenena mitovitovy amintsika aty Afrika dia tena ambany be tsika raha misy mpanao gazety mbola mandray karama dia mialina sy rahetsy eto amintsika tena tanjotsika fa ahafahana mampita an'izany ezaka zay tsy ho vita amin'ny tena rery na ny ministera rery fa isika miombona no manatanteraka an'izany rehetrarehetra izany. Zon'ny olom-pirenena feno ny misitraka vaovao marina sy maro lafy ka mitaky fahamatorana avy amin'ny mpanao gazety zany ho ihany ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina. Ny ministera tsy mbola nisy na indray mandeha aza ataontsika hoe fanakatsakanana na tamin'ny endrika mivantana na tamin'ny endrika ankolaka ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eny fa nareo mpiara-miasa eo anivony ny vakijery-mpanjakana aza. Ny faharoa hatramin'ny izay 5 volana ny tantananay ny ministera izay dia tsy mbola niditra izay na indray mandeha monja aza amin'ny raharahan'ny CT OGM mba hanome tanteraka ny fahaleovan-tena ho an'izany rafitra natokana ho an'ny mpanao gazety izany. Ary tao anatin'ny tantananay dia anisany namela malalaka ny mpanao gazety hanao ny asany izay tsoronay mihitsy aza fa tsy mitovy fomba fiasa
tamin'ny mpitantana teo aloha satria anisan'ny tekatsika tetiakanja ny fahalalan'ny mpanao gazety. Enina ambin'ny folo taona nisehatra tamin'ny asa fanaovan-gazety Iajatiana. Manokana zao dia enina ambin'ny folo taona nisehatra teo amin'ny asa fanaovan-gazety ny tena fa atao amin'ny radio Antsiva nandoana nalohan'ny asa fanaovan-gazety mbola ao amin'ny radio Antsiva hatramin'izao manatanteraka ny asa fanaovan-gazety. Izy aloha manokana ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina gasikara fiantsona karakara anafana anazy izao marobonaty zao satria misy fanangataka izay marobonaty tokoa zany ny tena dia izoa nahazo sy notolora ny fitondram-panjakana izay mampagasitrana azy. Tsy nangataka mihitsy mbola hatramin'izay fa tamin'ity fitondran-tolo zany mbo nangataka amin'izay marobonaty izay dia tonga tena azo. Roa amby roapolo taona ihany koa nampanao gazety any Zony aina maro ny sedra sy ny adina tria natao anatin'izay fotoana lava natao anefa sy nakana leson'izay hoy ny fanazavana. Za zao roa amby roapolo taona miasa tsy nitrehitra mihitsy tamin'ny voalohany fa nitatsy tarotro ny mpianatra rehetrarehetra dia mijery atao anatin'ny asa fanaovan-gazety na efa ty sy lina tamin'izany dia sady mianatra no ndalina zay afa-tsy nafa nahita tsiro mihitsy tsara maro ny zavatra mafy natrehana atao anatin'ny asa tao anatin'izay taona zay fa reny koa no atao hoe nanefy zany hoaninay indrindra ho aninay ny safidy hoe asa fanaovan-gazety manokana amin'ny fikirakirana vaovao kolotsaina zany dia tena hoe nanampy tao fiatrehana ny fiainana sy ny asa atao dia asa mpanao gazety miisa 7 no notolorana maro-bona pirenena omaly nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Iray nahazo ny Grand Croix de 2e classe de l'ordre national, iray nahazo ny Grand Officier de l'ordre national, roa nahazo ny Commandeur de l'ordre national ary ny fito napetraka eo amin'ny laharana Grand Officier de l'ordre national, 5 nahazo ny Chevalier de l'ordre national. Ankoatra ireo mpanao gazety 7 menada nisitraka maro-bona pirenena dia notolorana maro-boninahitry ny kanto sy ny soratra ary ny kolotsaina ihany koa ireo mpanao gazety enina mpikambana eo anivon'ny Krimaty na ny collectif des reporters d'image de Madagascar tamberina ndraikitra lehibe ho an'ireo nahavita be teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ho fankasitrana ny ezaka sy ny fandraisana ndraikitra nataon'izy ireo nandritra ny taona maro izao natao zao ho ihany ny fanazavana. Nanomezana ireo mpanao gazety izay nafeno fepetra ho amin'ity andro an'ity ny maro-bona pirenena iveriko fa ho tambelina ndraikitra lehibe izany ho andro izoko izay navita be sy natotosa antsakany nalokandavany ao anatiny asa ary misy aminareo ihany koa namperinasa amin'izao fotoana izao. Ataonany maro no nangatanareo izany maro-boninahitra izany kanefa to tsy nisy mijery. Isan'ireo nosalorana ny maro-bona pirenena Chevalier de l'ordre national ny taleny famoahany eto anivon'ny vondrona MBS 13 taona no nilona tanatin'ny asa fanaovan-gazety ny tenany mijoro mpampitambatra ny mpanao gazety rehetra ny ministera na inona firekevitra amin'ny orinasa-gazety iasana raha ny fanazavana ho fanamafisana ny firaisankina sy ny mahamatianina ny sehatry ny asa fanaovan-gazety no faranana tamin'ny lanonana firaisankina niarahany ireo mpanao gazety teny amin'ny espace Rose Bypass ny fanamariana ofisialy ny andro ny 3 Mei omaly. Mijany amin'izay vaovao izay fa any amin'ny faritra nampiseho firaisankina sy fihavanana ny mpanao gazety atao amin'ny faritra Bongolava nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Itsika maro no nanamariana izany tany antoerana. Zava-dehibe indrindra atao anatin'izany ny fifanakalozana teo amin'ny rehetra ka nampatsahivana sy nanamafisana ireo lalàna mifeny asa fanaovan-gazety vaovao. Tatery ny tantely Razana Mahefa, MBS Tsirono Mandidy. Manamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ny 7 volana Mei ireo mpanao gazety eto Tsirono Mandidy. Natomboka tamin'ny diabe ny firaisankina sy Zumba.
avy eo dia nisy ny famelabelanana foy fampatsiahivana ireo lalàna vitsivitsy tena manandanja mifeny asa fanaovan-gazety nataon'ny Ramatoa mpandrindrapatitry ny OGM eto Bongolava Ramatoa Hary Malala Sonjeni nofaranana tamin'ny dindinika ambany tafitrano fandraisam-pitenenany tsirairay ho amin'ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety ny tranga misy amin'ny famoaham-baovao eto an-toerana ny fifandraisan'ny mpanao gazety amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mikasika indrindra ny fandrakofana vaovao ny fifandraisan'ny samy mpanao gazety mba hisiny ny firahalahiana ny mpanao gazety rehetra manerana nosy indrindra isika ty anivon'ny faritra Bongolava na tratra ty androandroany ny fahatelo volana May zay andro lehibe tokoa andro manandanja lehibe tokoa amintsika mpanao gazety zay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay nanamarika izay tokoa tsika taty amin'ny faritra Bongolava dia nomariana tamin'ny azakazaka ny firaisan-kina izany ny zomba zay manamafy ny fihavanan'ny mpanao gazety moa zay hoe cross de cohésion zay na ny fiarahana manao zomba zay manamafy ilay firaisan-kina ao anatin'ny mpanao gazety taorin'izay moa dia misy ny fanakalozana izay nataon'ny mpanao gazety samy mpanao gazety taty amin'ny faritra Bongolava izany izay nitsindriana tao anatin'izany ny fanamafisana ny fampahafantarana ireo lalàna fe ny asa fanaovan-gazety tao anatin'ny loi numéro 2020-006 izany dia teo ihany koa no nisy ny naneho hevitra zany io samy milaza ny etaetany tao anatin'izay fanakalozana izay dia azo atao hoe ndraina tokoa ndraina tanteraka ny mpanao gazety taty amin'ny faritra Bongolava. Marina Farenpia ity etsika ity Ramatoa lehibe ny faritra Vonjimaika manampisoa faratiana Safeny Victoire. Pejiny sosialy kosa indray misedra olana maro lafy ny mpamonjy voiny eto Antananarivo na arakolona izany ny amin'ny fotodrafitrasa hoy ny lehibe ny sampana mpamonjy voiny androany nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mpamonjy voiny. Maro ireo fanamby miandry ka goavana indrindra amin'izany fametrana kazerina ao amin'ny boriboritany faefatra amin'ny taona ity ho ny fanamafisana. Filamatriny sampana mpamonjy voiny ny tsara lalàna mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny mpamonjy voina izao ny hoe mpamonjy voina mendrika manana tambezina ndraikitra ho an'ny vahoaka na Antananarivo miainga amin'ny oloha hevitra io avokoa ny viana rehetra fanampanazavana amin'ny sariny ny Artanjona. Lavitry ny fenitra takina iraisam-pirenena ny isan'ny mpamonjy voina miasa eto Antananarivo renivohitra raha namarany lehibe ny mpamonjy voina. Raha tokony mpamonjy voina iray miasa ho an'olona 700, mpamonjy voina iray ho an'olona 7,000 eto amintsika ho ny fanazavana. Ankoatra io, mbola olana goavana ihany koa ny fitaovana izay tsy ampy, ny resaka faratsian-dalana, ny fitohana ny fifamoivoizana, ny fanorenana tsara-dalàna sy ny maro hafa ka mampisatra ny asa. Na izany aza nefa ny zava-misy mamita ny asa ny araka ny filanim-poniny ireo mpamonjy voina. No mafisina ihany koa fa tsy ireo mpamonjy voina no tara fa ny antso ny pila raharaha. Mbola tsy nisy afitsy maty teto Antananarivo. Ny azo ambara dia mamonjy voina foana ny pompier Antananarivo. Ary tsy tara. Fa ilay tara lazaitsika, ny antsotsika no tara. Fa tsy ny vondrom-pamonjy voina, fa ambara ombeny foana ihany koa, fa 2 minitra aorinan'ny antso. Avy any fiarahamonina dia miainga avy hatrany ny avy eto tsara lalàna na ny avy any nosy vavaka anala mahitsy andravoangy ary akatso. Averiko atao fanazay malaky ny antsotsika rehefa misy voina. Aza avela hitatra ny hafa. Zay vao tonga saintsika ny antony 118. Aza avela fa latsaka andrano efa 10 minitra le olona. Zay tsika vao hiantso. Satria ny olona latsaka andrano dia 10 minitra ihany ny faharetany miaina ao anatin'ny rano ao dia efa tsy namatsika tsony izy ao rindry zay. Ny évacuation sanitaire no betsaka indrindra azo ny mpamonjy voina antso izay fa mahatratra amin'ny 12 isan'andro izany. Manaraka azy ny tranga firetana trano, ny doro-tanety sy ny doro-ala eo amin'ny 1 hatramin'ny 2 isan'andro. Nanizingizina ny lehibe ny sampana mpamonjy voina androany fa lainga afafy ny filazana fa tsy manana rano izy ireo. Tsy misy pompier tsy misy rano zany kosa aloha. Zavatra zany dia lainga tena afafy zany. Fa vao mivoaka varavara'ny pompier zao nareo dia efa mahita poteau d'incendie mafy be ny pression io ary efa natokany jirama ho an'ny pompier manokana io. Poteau d'incendie eo ny pompier no mamatsy rano amin'ny citerne. Ireo citerne pompier sy ireo engin ireo dia efa misy rano ireo amintsika mipetraka zao. Ka raha vao misy ny lozy
tonga dia mandeha reo any amin'ny toerana izay misy azy dia mamatsy rano avy eo ilay rano dia tsy maintsy lany rehefa ampiasaina dia rehefa lany ny rano pompier dia tsy maintsy mandeha amina toerana anankiray izy mitady bozina poteau d'incendie na reny rano hafana indray mamatsy an'ilay ao amin'ilay citerne fa ilay antsika ilay mandeha mamaka rano iny ny hitan'ny olona dia voizina hoe tsy misy rano ny pompier tsy marina ohatra mitovy amin'ny olona hoe miaramila dia anenjika dahalo ve dia tsy tondra basy. Ny boriboritany faefatra ihany mbola tsy manana kazarina amin'izao fotoana ka anaovan'izy ireo ezaka manokana amin'ity taona ity ny fametrahana azy. Raha ny tokony ho izy miasa ho any-pona Antananarivo ny sampana mampamonjy voina eto Antananarivo. Noho ny tsy fampiny fitaovana na tsy fisian'ny mpamonjy voina any amin'ny kominy ivelany Antananarivo anefa dia tsy maintsy miditra antsehatra izy ireo manao ny fonjy voina saingy misy fandraisana anjara ataon'ny komina miantso. Tsy misy vola loha kosa ny asa tanterahina eto Antananarivo ary mamaim-poana ho ny fanamafisana. Kolokolo ilazana azy raha misy ka mila andraisana fepetra. Fanaraka ny komina manodidina an'Antananarivo fa mamonjy voina any amin'izy ireo koa izahay rehefa misy voina any amin'zareo fa tsy maintsy misy fandraisana anjara ny komina reny omena ny pompier an'Antananarivo. Ina moa le fandraisana anjara amin'izay na ny maintenance na matériel na ny carburant izay andehanana mariako tsara fa raha asa atao anatin'ny 6 arrondissement ataon'ny pompier dia gratuit daholo ny asa ao anatin'izay ary raha misy pompier mitako vola antsika ila zao zahay lehibe any fa hosaziana izy fa kolokolo ny anaran'izay. Tsy misy pompier tokony hitako vola raha ato anivony eto anivony 6 arrondissement ary raha ny ivelany Antananarivo ivelany 6 arrondissement ary izahay lehibe no mifampirarahany amin'ny maire concerné amin'izay zavatra zay fa tsy ny pompier ka raha tsy misy mihitsy zany ny pompier tokony hitako volany aminareo. Mariana isaky ny efatra mety ho izao ny andro maneran-tany ho an'ny mpamonjy voina. Nisy ny varavarana misokatra ho an'ny be sy ny maro na ny eo ny sampana mpamonjy voina ireo asa iandreketany. No marina tamin'ny antsika maro ihany koa izany toy ny fanomezan-dra sy fizaman-pahasalamana, ny fanalana ny fobe mamaim-poana. Nisy ihany koa ny fanazavana sy fampiratiana ny toby, misy ny fiara sy ny fitaovana ny sampana mpamonjy voina, ny fampisehoana ny famonoana afo sy ny vonjy aina ary ny fampahafantarana ireo fepetra vonjy taitra sy ny makasika ny sampana mpamonjy voina ho an'ny indrindra ny mpianatra ny ankizy izay tonga maro teny tsary lalàna. Misy ny foibe toerana ny sampana mpamonjy voina ny teto Antananarivo androany. Fanamby ary filamatry ny sampana mpamonjy voina ny tsary lalàna mandritra izao fankalazana izao ny hoe mpamonjy voina mendrika manana tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny sosialy izay andry. Mitoy ny fijerena sy famahana ny olana ny fotony ao anatin'ny boriboritany fahenina. Ankoatra ny asa sosialy samihafa, mitady ny fiara-miasa sy ny fomba rehetra ampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana ny solombavam-bahoaka ao an-toerana. Nahazo ny anjarany tao amin'ny EPP Betafo androany tamin'ny fisitrana W vaovao indray ny ampireo efa azo teo aloha. Fanampanazavana. Ny ampindray ireo W azo ny mpianatra mandrato fianarana eto amin'ny EPP Betafo anatin'ny boriboritany fahenina vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny solombavam-bahoaka an-toerana sy ny ministera. Amprisika ny mpianatra azoto hianatra ny fananana fotodrafitrasa tahaka izao no ampiroboroby ihany koa ny fampianarana. Efa nisy ny W azo ny tety amin'ny EPP Betafo teo aloha fa ho an'ny karabolona dia miantona be ny tolotry ny ankizy satria W lehibe no ministrahany dia tamin'ny fiandron'itya dia nanolotra n'ilay toroa manjato amin'ilay indray mba ahafahan'ny ankizy mianatra tsara sy dabosahaza amin'ny ankizy karabola no natolotra. Dia nisy fotodrafitrasa vaovao izay fiara-miasa amin'ny faritra sy ny fitoronam-patjakana vita teto Betafo dia tsy ampy ny W amin'ny karabola dia izay ilay fiara-miasa niarahana tamin'ny ministera sy ny fitoronam-patjakana. Mahatratra 2 sy 300 ireo mpianatra eto amin'ny EPP Betafo. Zava-dehibe ho azy ireo ny fisitrahana fotodrafitrasa tahaka izao ny tany sekoly. Tsy manana olana amin'ny resaka fotodrafitrasa intsony araka izany sekoly taorian'ny fanatsarana sy fampitavana natao fa manana olana kosa amin'ny fampianarana amin'ny ankabeny ka tokony hijeren'ny fanjakana vahaolana momba ireo mpampianatra firamina. Tena nivoatra be mihitsy tamin'ity taona ity teo amin'ny lafiny resaka fotodrafitrasa teo ihany koa ny fampitaovana satria tsy ampy dia tsy ampy izany tamin'ny fotoan'androny dia amin'izao fotoan'izao izany dia tena ataoko hoe raha resaka fitaovana fotodrafitrasa tsy olana intsony fa eo amin'ny resaka mpampianatra firamina izany no olana kely satria koa ny ray aman-dren'ny mpianatra dia tena sahirana dia izay no antony nangatahan'ireo ray aman-dreny ireo mbola eo an-dalam-piresahana amin'ny tompony andraikitsy zerikadrony moa izay hoe mba hijerena akaiky mahakasika n'izay mpampianatra firamina izay.
manana asa telo goavana ny solombavam-bahoaka araka nametraha ny lalana azy ifandrombolana nefa ny asany fotony ahafana mamaly ny filanimponina ka tsy maintsy anaovana lalam-pamian'izany ho ny solombavam-bahoaka telo ny andraikitry ny solombavam-bahoaka dia ny famolavolana ny fanolorana ary fandanina lalàna ny faharoa dia ny fanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka ary ny tena asa mavesatra moa zany a sy asa ilain'ny vahoaka dia ny fitondrana ny etaetam-bahoaka iny anivon'ny antenimera-pirenena na zany naty zany a dia be ny lara-pamehana izay atao hoe asany tokony farombonana amin'ny mpanatanteraka kanefa no ny fahasairanana izay iaraha-malala misy eto amin'ny firenena dia mandray anjara borika miasa mivantana ny solombavam-bahoaka betsaka ny atao hoe fotodrafitrasa tsy lavorary izay tokony hatsaraina misy ny momba ny fahasalamana misy ny momba ny fampianarana misy ny NHA izay iarahana amin'ny tantsaha satria araka fantatsika dia ny akamaroan'ny olona ety amin'ny boriboritany fahenina dia tantsaha ihany koa no betsaka dia 700 ny tantsaha dia misy ny lakan-drano izay tsentsina rehefa tonga ny fotoam-pambolena sy ny fotoam-panetsana dia anjarany solombavam-bahoaka no mifanometanana sy miara-miasa mba alavarary izany atao hoe asa fivelomana sy momba ny fampianarana sy ny fahasalamana izany ankoatra ireo asa sosialy maro tsy adino ihany koa ny didipoitra fahobe sy ny koromamaimpona hosotrahan'ireo mpanala fanadinana ao amin'ny ity boriboritany ity izay tsika efa fanao isan-taona ka hotohizana raha ny fanazavana Vava-manodidina ny fampianarana mitohy amin'ny herinandro ity ny adina ara-panatanjahantena EPS ho an'ny fanadinana BEPC to Antananarivo renivohitra mpiadina roa arivo mahery no miatrika izany efa niomana saingy misy ihany ny tahotra mialohan'ny fanadinana ho ireo mpianatra ny lano tamin'ny ankabeny andro voalohany natanterahana ny adina raha ny fanazavana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Nanomboka androany adina ara-panatanjahantena ny fanadinana BEPC to Antananarivo renivohitra amin'ny ankabeny zodram-pilaminana ny adina tsy nahitana olana ankoatra ireo pitsopitsony ny amin'ny tsy fampiny fanazarantena hony lehibe ny fitoeram-panadinana lisea Ambohimanarina miisa 220 sy 504 ireo mpiadina voasoratra anarana tokony atrika ity taranja ara-panatanjahantena sy fanabeazana ara-batana ity ho an'ny fitoeram-panadinana Ambohimanarina ka 320 ireo tsy tonga ho an'ny andro voalohany androany. Sara groupe anankitelo misy ny miditra amin'ny fito sasany misy ndray miditra amin'ny sivy sasany ary misy miditra amin'ny ray ny hoan'ny androany zany dia isaky ny groupe anankiray groupe de prolongation dia 360 candidats 360 candidats zany le tamin'ny fito sasany toraka izany koa le tamin'ny sivy sasany ary mbola ho toy izany koa ny androany amin'ray atao amin'ny stade Alarobia zany ny centre lycée Ambohimanarina dia c'est sekoly manodidina candidat libre manodidina ny Ambohimanarina zany no voarakitra ao anaty toy izany ny Andranomena Ambohidroa sy ny Ambohimanarina rehetrarehetra. Saika nisafidy ny baolina kitra ireo mpiadina ho an'ny lalao iraisana no io taranjo io mora azahoana naoty ho ireo mpianatra. Safidiko endurance de vitesse de foot na tsara. Efa nanomboka tamin'ny taom-pianarana dia efa nanazatra tena sy niomana ireo mpianatra noho izany efa nivonina tamin'ny adina izay ho atao hoy ny fanazavana. Fa nikotrakotrana ihany efa somary mafimafy kely ihany efa vonina tsara ka endurance de vitesse de foot efa nikitsana efa miady mafy mitsiny foot endurance vitesse foot aloha ny ay dia izay moa tonga le izy atao sady mora ihany koa ny azahoana naoty le izy. Anisan'ny taranja facultatif na ilay tsy voatery atao ny EPS ao an'ny BEPC fa manampy kosa ao amin'ny isakabeny mitohy atao anatin'ny andro maromaro ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC raha ho anana mahitsy dia teny amin'ny kianjana Alarobia ny 7 hatramin'ny 30 aprily 2024
Anoan'ny Ambomanarina kosa dia ny 4 hatramin'ny 4 Mena amby 24 eny amin'ny kianjana Larbiany ny Andohalo, ny 4 hatramin'ny 7 Mena amby 24 eny amin'ny kianjany ANS Ampeflo ho an'ny Faravohitra, 4 hatramin'ny 7 Mena amby 24 kianjana Katso, ny an'ny Nanisana 12 hatramin'ny 15 Mena amby 24 eny amin'ny kianjana Larbi ho an'ny Rabearvelo, 12 hatramin'ny 15 Mena amby 24 eny Akatso ny any Ampeflo, ny 12 hatramin'ny 15 Mena amby 24 kianjany ANS Ampeflo. Totosaina na Alatsinainy 17 hatramin'ny Alakamisy 30 Jolay kosa ny adina antsoratra ho an'ny fanadinana BEPC eto Madagasikara. Lafimavao afa tanteraka nanomboka omaly niakatra 400 ariary isaky ny litatra ny solika raha ny tarimarika vaovao navoaka ny ofisy malgache des hydrocarbures. Raha 704 ariary ny litatry ny lasantsy dia lasa 105 ariary zany. Raha enimpolo sy 904 ariary kosa ny gazoil teo aloha dia lasa 9 sy 704 ariary amin'izao, ary lasa 10 sy 703 ariary kosa ny litatry ny solika fandrehitra raha 500 sy 3 ariary zany teo aloha. Ahina tsy zany eto ny fisondrotan'ny vidsolika manoloana ny ady any Moyen-Orient sy ireo faritra mpamokatra solika. Marisaka avy any ivelany akary ny vondrona mpamokatra solika OPEP ny fetra famokarana solika naporofona amin'ny rehetra fa mbola mitohy sy mijoro hatrany firaisankina ao amin'ity vondrona ity na dia niala tampoka tsy ho isan'ny mpikambana intsony azy i Emirat Arabe Unis. Fanampanazavana. Ampiakatra ny famokarana solika ireo firenena ao anatin'ny vondrona OPEP plus hatratratra amin'ny 8 sy 2 barily isan'andro ny solika hovokarina ho amin'ny volana Jona. Izany atao dia fiombonana amin'ny fitonena eo amin'ny tsenan-tsolika raha nambaran'ireo avy amin'ny vondrona OPEP hatrany. Tsy niresaka sy tsy nilaza ny momba ny fialan'ny Emirat Arabo mitambatra tamin'ny herinandro lasa tsy ho mpikambana eo anivon'ny OPEP izy ireo. Efa nanantena sy niandrandrizao fitombony famokarana solika izao moa ireo mpandinika ny tsena solika izay tsy ahifina fa ny volana Martsa sy Aprily teo dia nisy ny fanitsinana ataon'ny OPEP ny fampianana ny famokarana solika ho an'ny Emirat Arabo mitambatra. Ahina isy fiatraikany eo amin'ny famokarana mivantana izao fanapa-kevitra izao satria mbola latsaky ny fetra napetraky ny famokarana solika ankehitriny. Etsy ankilany dia nosakanana ny fanondrana ny tahirin'ny OPEP izy eo amin'ny faritry Golfe noho ny fikatoana des Trois d'Hormuz. Samy tsy nisy na ny hevitra ofisialy hatreto na ny vondrona OPEP na ny Emirat Arabo mitambatra ny momba ny antony ialany ity farany tampoka atao anatin'ny vondrona na dia nisy aza ny fanambarana nataon'ny OPEP ny amin'ny fampiakarana famokarana solika ny alaty teo. Tanterahina ao Erevan, Armenia androany sy rampitso ny fihaonana andiany fahavalo amin'ny vondrona politika européenne. Fivoriana ijerena ny toekarena ao Eropa afa indrindra ny fanambo manokany amin'ny fanokodiana-baovao ary ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Fanadadiana. Efa nisy tonga hatry ny omaly ireo firoam-panjakana sy gouvernemanta hiatrika ity fivoriana ity izay izy natomboka androany ka hifarana rampitso. Isan'izany ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky, ny prime-ministre britannique Sir Keir, ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary ny prime-ministre polonais Donald Tusk. Andinihana ny fananganana ny ho avy ao anatin'ny firaisankina sy fitonena ao Eropa ny fionana. Filoam-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta manodidina ny 7 no nasaina hiatrika ny fivoriana ary anisan'izany ireo mpikambina roa 7 ao amin'ny vondrona Européenne. Ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny ady-hevitra momba ny toe-karena Européenne sy ny mahakasika ny resaka fanodikodiana-baovao sy ny ady amin'ny fanondranana zava-mahadomelina. Sy hatrairay fanakalozan-kevitra eo amin'ireo gouvernemanta ho amin'ny resaka politika sy stratégie mikasika ny ho avin'ny Eropa ny vondrona izay natsangana ny taona 2022 tamin'ny nanomboan'ny ady teo amin'ny Rosia sy Ukraine. Ankoatra izay, isan'ny tandony izao fivoriana voalohany izao eo amin'ny Armenia sy ny vondrona Eropeana izao ihany koa ny anamafisana ny fifandraisana amin'ny rotonta indrindra amin'ny sehatry ny angovo sy ny fitaterana ary ny nomerika. Misolo tena ny vondrona Eropeana ny filohan'ny filan-kevitra Eropeana Antonio Costa sy ny filohan'ny vomiera Eropeana Ursula von der Leyen sy ny prime-ministre Nicole Pashinyan kosa ny any Armenia. Ilay mofomamy miendrika trano sy tora-pasika ao Californie, ireo ndray kosa no afake zarana amintsika anio araoary. Tsy trano fonenana akory ity trano hita amin'ny sary ity fa mofomamy lehibe antsoina ihany koa hoe gingerbread izay narafitra hitovy endrika amin'ny trano fonenany Kevin tamin'ilay horonan-tsary Maman j'ai raté l'avion.
mirefy fito faingo 2 metatra ny avon'ity mofomamy miendrika trano ity 2 faingo 20 metatra ny sakany ary 7 faingo 20 metatra ny alavany mofomamy lehibe indrindra ity trano izay namboarin'ny Disney Plus sy ny Hulu ary noraketina atao amin'ny Guinness World Record tamin'ny 18 Desambra lasa teo ity. Ity mofomamy ity dia nankalazana ny 5 taona ny voan'ny horonan-tsary mihetsika fantadaza Maman j'ai raté l'avion iny. Natao ihany koa mba hanairana ny mpankafy ahafahany mahita sy maka sary akaiky ireo singa malaza ao anatin'ny sary mihetsika toy ny fiara sy ireo antsipriany samihafa. Any Fairbanks, Californie no ahitana ity torapasika antsoina hoe Glass Beach. Tena miavaka ity torapasika ity no ireo fitaratra ny ova ho toy ny vato maro loko eo amin'ireto izay antsoina hoe vert de mer. Voalaza fa tsy nanana toerana natokana narena fako ny mponina tany an-toerana taloha ka teny amoron-dranomasina sy tany an-dranomasina no nanarena izy ireo ny fakony toy ny fiara simba ny fitaovana an-tokantrano tsy nampiasaina intsony ka nantsoina hoe de dump ilay toerana tamin'izany. Nanomboka norarana izany fomba izany taona 90 hatramin'ny taona 70. Nodiovina ilay toerana, nesohina ireo fako lehibe ary tsy afaka tanteraka noho ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny vahaolana ara-teknika ireo sombo-pitaratra madinika. Taty aoriana nefa dia lasa nivadika ho toy ny vato maro loko sy mamiratra ireo fako tavela tao anka lasa nanome endrika ny torapasika ary lasa faritra voaro sy tena miavaka izy ity ankehitriny. Ary maro ireo mpizahatany mitsidika ny torapasika noho izany ankatony tsy manam-paharoa izany. Teny vaovao hafa kely tomboky lasy tomboky vavy nentina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa rampitso amin'ny ora mahazatra indray veloma tompoko.